ito hoe amina faritra maro toy ny eny amin'ny boribory tany fahina moa izay fitsidihana ataon'ny bentanana Antananarivo renivohitra izay ho fitsinjovana hatrany ireo traboana vokatry ny fandalovan'ny rivodoza fa ny aretim-pivalalana sy ny fahasemporana no tena mahazo ny zazalatsaka ny 5 taona indrindra tao aorian'ny rotsakorana be tahaka ireny raha ny fanazavana izay noentin'ny chef de service pédiatrie ao anivon'ny CHU JRB toy izao ny fanazavana raha tsika vetrany. Aorian'ny catastrophe ohatr'izany zany dia miparitaka le microbe io ny rano maloto dia betsaka ny zaza mivalana manokana iny dia tena hoe mampita hafatra kely ihany hoe raha mivalana ny zaza dia aza dino mamiazy ambony kiva satria iny ihany ny fisoroana mba tsy hidirany amin'ny hôpitaly. Fanafin'izay miparitaka ihany koa microbe ny taovam-pisefona dia betsaka ihany koa ny zaza sefotra miditra ato amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao. Raha ny tena izy amin'ny androany ngamany tsy sarotra ny tena hiteny fa anatin'ilay andro no miditra hôpitaly ato amin'ny service ataoko hoe 10 ny zaza miditra ao dia ataoko hoe ny iray efahifa ny fivalanana dia ny iray efahifa ny sefotra ny ankoatran'izay ny karazana aretina samihafa. Matetika izany rehefa tonga ato amin'ilay 10 service vaovao zao ilay zaza dia andramana mena misotra an'ireo diva izy na dia alefa ny fanafody mampidina fanahana asiana sérum misy karaha hoe tsara izy ohatra maraina ny hariva tsara izy dia afaka mody. Raha ohatra kosa izy hoe tsy mety tsara dia miditra hôpitaly. Raha hita moa izy hoe hita hoe ity zaza ity tonga dia leraka be dia tonga dia miditra hôpitaly dia tonga dia miakatra.